Arak'izany izy zany dia mindrosika fa eto amintsika ny fanamasina. Anazava ny teny, hampianatra antsika, hampaherindray amin'ity andro anio ity. Dia mbola ao ampitomboana ao aminareo mandrakariva ny hery havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana amin'ny fanamasina. Amen. Lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra. La souveraineté de Dieu est immense. Izany lohahevitra izay efa hitantsika nanomboka tamin'ny fiandohan'ny volana Janoary ary mbola ho jerentsika amin'ity andro anio ity. Anio ary isika dia aka amin'izany lohahevitra izany dia hijery hoe ny fanajana ny fiandrianan'Andriamanitra lehibe. Le respect de la souveraineté immense de Dieu. Jerentsika ao anatin'izany ny teny izay efa nivakiana teo, tantara faharoa, toko faharoapolo, ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahasivy. Ary dia tohizantsika kely izany amin'ny andininy faharaiky amby roapolo sy ny faharoa amby roapolo ao anatin'izao toriteny izao. Bokin'ny tantara. Nisoratana ny boky mba ho an'ireo jiosy niverina tany amin'ny fahapaboana. Tao aorian'ny fanjakan'i Solomona dia mizara roa ny fanjakan'Israely. Nisy ny tany avaratra natsoina hoe Israely ary ny firenena atsimo natsoina hoe Joda. 12 mantsy ny foko tamin'Israely tamin'izany. Dia ny 10 tany ambony, tany amin'ilay hoe Israely, ny 2 izany hoe ny Joda sy ny Benjamina aty ambany. Dia ireo Joda sy Benjamina ireo dia niazona an'ilay Jehovah Andriamanitra, ny vavahana ilay Andriamanitra tena marina ary tena navatra moa izany niangona ary nitarika ny olona ho amin'izany fivavahana amin'Andriamanitra izany. Fa ny tany avaratra kosa dia toa mpanjaka nanompo sampy ary nitarika ny olona ho amin'ny fanompony sampy tokoa izany fanjakana izany. Ary ny vokatr'izany moa taty aoriana tsisy tafaverina intsony zareo fa miparitaka tamin'ny fahapaboana. Ny tato Joda kosa efa verina rehefa babo tamin'ny fahapaboana. Tantarana mpanjaka anankiray no jerentsika manokana androany. Dia Josafata. Josafata izay hita ato amin'ity toko izay angalantsika ny toriteny androany ity. Fa raha zohina aloha ny hevitry ny zava-kendrena amin'ny bokin'ny tantara dia hitao ny mahazava-dehibe ny arovan'ny jiosy ny lovan'ny ara-panahy sy ny ara-pirazanana. Satria mahatantara azy dia tantaranay natao hatramin'ny tantara voalohany ny Driadama sy ny sisa sy ny sisa mba hahafantara ny taranaka aty aoriana hoe iza izany Andriamanitra izany. Ny olona tokoa mantsy mora manadino, taranaka faramandimby mora manadino. Efa mamperitreritra antsika koa izany hoe isika izao tokoa ve mampita ilay tantara hoe iza ilay Andriamanitra inotsika. Fa izany ny tanjona tato amin'ity tantara ity, naverina tamin'ny Israely izany tantara izany. Faharoa dia hoe zava-dehibe ny lalàna sy ny tempoly ary ny fisoronana tamin'izany. Ary ny zava-kendren'ny bokin'ny tantara fahatelo dia ny fanantenan'ny jiosy fa avy aminy no hiavian'ny Mesia dia avy amin'ny taranaka Davida. Josafata hoy aho no hojerentsika. Josafata izany dia taranak'i Davida Solomona, zanaky Asa. Rehoboama izany zanak'i Solomona tonga mpanjaka. Rehefa tsy teo intsony Solomona dia niteraka i Asa dia avy eo niteraka ny Josafata. Izany hoe taranaka Davida izany Josafata izay resahana eto. Ary ny atao amin'ny tantara faharoa
dia milaza manokana ny tantaran'ny fanjakana atsimo dia ny fanjakan'ny Joda zany. Dia zany no hitantsika eto. Josafata 5 taona izy no tonga teo amin'ny fanjakana rehefa nandimby andray mpanjaka Asa. Ary 20 taona naharetany teo amin'ny fanjakana. Josafata dia mpanjaka niazo. Ilay lova napetraka taminy dia ny finoana marina an'Andriamanitra tokana, an'ilay Jehovah Andriamanitra manana ny fiandrianany. Kanefa kosa tena andalana tena izy noho ny fihavanana tamin'ny zanany izay nivady tamin'ny zanaky ny mpanjaka tany avaratra, dia ny fandraindraika tamin'ny mpanjaka tany avaratra nanampy azy tamin'ny Ahaba, i Azaria nanampy azy tamin'ny ady, na dia fatany tsara aza fa manompo andriamanikafa ireo mpanjaka ary ny firenena tany avaratra. Nisy fotoana tezitra tamin'ny Andriamanitra ka natonga ny ady izay nirahany tamin'ny mpanjaka Ahaba resy. Natonga ny tetika izay saika nataony araka tamin'ny Azaria mpanjaka tsy nahomby, tsy tafahetsika. Ary rehefa tonga saina tamin'izany izy teo amin'ny fanjakany, izany mpanjaka izany dia nitety ny olona, nampianatra ny olona hoe iza izany Andriamanitra izany, ary mba hiverina amin'Andriamanitra, ilay Andriamanitra Israely, Andriamanitra tokana efa nanao fanekena tamin'ny zanak'Israely. Nametraka mpitsara izy, nametraka miaramila, mitondra fivavahana mba hampianatra amin'ny vahoaka ny lalàn'Andriamanitra. Izany tantaran'ny Josafata. Amin'ity andron'io ity tsika dia nijery hoe fa nanahoana tokoa moa ny fanajany Josafata ny fiandrianan'Andriamanitra lehibe. Hitantsika eo amin'ny toko 20:15 ka hatramin'ny 7 dia hitantsika hoe inona no nataony Josafata tao anatin'ny ady mavaivay, ady ara-panahy, satria efa ho tonga ny fahavalo. Tena fahavalo ny tambatambatra mihitsy ny hoe hiady amin'ny Josafata, nefa firenena atsimo izany firenena kely, tsy dia manahoana akory firenena atsimo. Tonga ny Moabita, ny Amonita, izany moa dia fahavalon'ny Israely, nefa tsy izy fa dia ankohonana ihany, taranaka Lota, zanatra Abrahama, ny antsoina hoe Moabita sy Amonita. Ary vokatry ny firaisana mamofady izay nataony Lota tamin'ny zanany vavy matoa antsoina hoe Moabita, ary tamin'ny zanany vavy heviny Amonita. Ireo zany ilay Moabita sy Amonita tenenintsika ao anatin'ny Baiboly ireo, tonga hiady amin'ny Israely. Vaka ny sain'i Josafata, lozy ty, inona no ataoko? Dia nafinaritra tantara eto, ary ny tapany voalohany amin'izao toriteny izao hitantsika ny eto hoe fieken'ny Josafata fiandrianan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vavaka. Ary ny tapany faharoa izay hojerentsika dia hoe ny fiderana sy ny fahatokiana ny fiandrianan'Andriamanitra izay modely raisina tamin'izany mpanjaka izany. Voalohany ary dia ny hoe ny fieken'ny Josafata fiandrianan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vavaka. Hafakely ilay vavaka eto manomboka amin'ny andininy 10 ary Josafata nitsangana, tena lehilahy mpanjaka sany joro teo amasin'ny vahoakany. Tsy tonga hiteny hoe aiza daholo miaramila hiady, aiza ny tafondro, aiza ny fiadiana, tsia fa mpanjaka sany joro. Anino? Vavaka. Ary raha mamaky ilay vavaka eto dia vavaka hafakely eo manomboka ny andininy 9, satria miatomboka izany amin'ilay hoe mamitraka an'Andriamanitra eo amin'ny fiandrianana. Hitantsika eto amin'ny andininy 9 eto famaritana rehetra kasika ny fiandrianan'Andriamanitra. Dia tamin'ny saina eo ne izany andininy 9 amin'ny tantara faharoa toko 20. Jehova Andriamanitra ny razanay, tsy ianao va no Andriamanitra any an-danitra? Eny ianao,
no manapaka amin'ny fanjakany jentilisa rehetra. Famaritana voalohany zany amin'ny hoe fiandrianan'Andriamanitra. Manapaka kirainy à jamais. Zany ny fiandrianan'Andriamanitra. Dia mbola manohy ihany izy eo hoe manapaka amin'ny fanjakany jentilisa rehetra. Ary toy izany eo hoe ary eo an-tananao ny hery sy ny fahefana. Puissance, hery sy ny fahefana. Famaritana faharoa hoe izany fiandrianan'Andriamanitra izany. Ary ny fahatelo dia ny hoe tsy misy mahasakana. Tsisy mahasakana izany fiandrianan'Andriamanitra izany. Mazava be izany hoe izany ny famaritana. Le fiandrianan'Andriamanitra tiana ho resahana eto ary nametrahany Josafata azy teo amin'ny matoerana mahandriamanitra. Dia mahagaga ihany satria fanontaniana no napetraky Josafata hoe ry Jehovah Andriamanitra, tsy anaova no Andriamanitra ny lanitra. Tsy anaova dia manohy tantara izy eo ambany eo. Fa ny ditantsika eto dia ny hoe fiandrianan'Andriamanitra. Toa fatany ihany tsaroany Josafata hoe ilay Andriamanitra, ilay Andriamanitra ny lanitra, ilay Andriamanitra manana ny fiandrianana. Izany ilay Andriamanitra natsoina voalohany teto. Izany hoe fanekena tanteraka an'Andriamanitra ho tompo sy mpanjaka ary manana ny fiandrianana. Faharoa hitantsika koa raha manohy midina eo ambany eo tsika dia misy ny fampatsiarovana, ny teny fanekena rehetra, ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra. Tsy anaova nandroaka ny fahavalo dia mametraka fanontaniana izy eo. Inona ny dika amin'izany? Misy fahatsiarovana tao amin'ny tantara. Mahatsiaro Josafata ary mampatsiaro ny olona rehetra izay manatrika azy. Ary mety koa hoe mampatsiahy an'Andriamanitra ve hoe tsy ianao ve l'Andriamanitra lehibe manana fiandrianana. Izany no hitantsika eo amin'ilay vavaka Josafata. Mampatsiaro zavatra rehetra efa nataon'Andriamanitra, ny heriny sy ny fahefana. Raha jerentsika koa ny endrika hafa ao anatin'izany vavaka izany dia manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Tena hoe ao anatin'ny fanetretena sy fanekena ny sitrapon'Andriamanitra. Izany ny toe-po netony Josafata ny vavaka teto amin'izay hitantsika eto, fiankinana tanteraka amin'Andriamanitra. Fa inona ny fampiarana izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro? Ary indrindra amin'izao voalohan'ny taona Janoary 2024 izao. Fampiarana voalohany. Ahoana ny fomba fivavakantsika rehefa mivavaka. Fa raha jerentsika ny teny vakiantsika eto, ny zavatra lahara-pahamehana rehefa mivavaka dia ny fametrahana an'Andriamanitra eo amin'ny fiandrianana. Jerentsika ny vavaka nampianaran'ny Tompo, raha inay ao izay ny an-danitra, ho hamasinina ny eny anaranao. Fa tsy tonga dia maika taminy hoe meo anay an'io ny anina saza ao anay. Mahakasika ny fon'Andriamanitra rehefa tsika mivavaka, mametraka azy ao anatin'izany fiandrianana izany. Lesona ho antsika izany. Amin'izao voalohan'ny taona izao, aoka isika samy eritreritra hoe ohatrany ahoana ka isika rehefa mivavaka. Inona no fehezanteny voatontsika voalohany? Iza no antsointsika voalohany? Ary raha miantso tsika, inona? Fa raha fampianarana izay hitantsika ato anatin'ity volana Janoary ity dia ny hoe fiandrianan'Andriamanitra, tompony hery sy ny fahefana rehetra. Izany no tokony apetraka amin'ny toerana voalohany amin'ny vavaka izay ataontsika. Raha tsika faharoa, mahatsiaro izay rehetra nataon'Andriamanitra. Ny olombelona moa dia mora manadino. Fa tena modely tsara nataon'i Josafata teo. Dia raha raisitsika amin'ny fiainantsika andavanandro nge izany, mety tadiditsika ve izao ny zavatra izay nataon'Andriamanitra tamintsika ohatra hoe mbola 5 taona, 10 taona, 12 taona, 20 taona, 20 taona sy ny sisa sy ny sisa. Tadiditsika ve ireny? Misy moa ny olona dia mahafatra mihitsy manoratra
hoe manao journal hoe androany 12 janoary dia nisitranon'Andriamanitra aho tamin'ny cancer, navotan'Andriamanitra aho tamin'ny lozy. Misy olona manao an'izany, fa misy koa ny sasany tia ny tantara azy fa raha ny lesona tsy ho atsika. Aoka tsy olona mora manadino isika, fa tsarovi ny fahasoavana sy ny fitahian'Andriamanitra izay nataony taminao, ny ankonanao. Dia antanio Andriamanitra ohatran'izao mivavaka izao: Andriamanitra, Jehovah Andriamanitra, tsy ianao ve ilay nanalana ohatra tany Madagasikara na tonga taty Abidjan? Tsy ianao ve ilay nanalana tao anatin'ny fahantrana lalina ka tonga amin'izao toerana izao? Andriamanitra, tsy ianao ve nanasitrana anahy tamin'ny arety mandoza, tamin'ny loza saiki na faty? Aoka tsy mora manadino isika, fa hatadidy izany fiandrianan'Andriamanitra izany teo amin'ny fiainantsika. Ary tsy vitany hoe mahatadidy ihany, fa mampita amin'ny taranaka faramandimby. Hoy aho tery am-piandohana hoe boky ny tantara dia natao hampahafantarana ny olona very any fahababoana. Ireo olona tany fahababoana ireo dia tena andevo babo. Rehefa tonga saina dia naverin'Andriamanitra tany jota, izay moa ilay hoe verina amin'ny tany jiosy. Fa mila mpahafantarana hoe iza ilay Andriamanitra, mba tsy verina tsony, mba tsy ho mafiatoka, mba tsy ho mafilamosina. Enkanery havana tsy ny taranantsika. Izao no anadino Andriamanitra ka sanatria anao toy ny tany amin'ny Israely avaratra lasa hivadika mpanomposampy. Izao moa efa tena mandroso be teknôlôjia, ny zavatra maro isan-karazany eo anivon'ny fiarahamonina eto anivon'izao tontolo izao. Misy ny zavatra efa taloha miverina, ary misy koa mety zavatra ratsy tena tsy fahitanao hatr'izay. Hitanao ankehitriny. Fanontaniana hoe ny kristianina ve mavita mampita izany tantara izany, ny tantara ny fiandrianan'Andriamanitra. Voalohany taontsika izao nampianarina ny vavaka isika teo, nampianarina nahatsiaro ny fiandrianan'Andriamanitra. Koa fotoana izao hamaritana vina lehibe, izany hoe lehibe tsy takatry ny saina, tsisy mahasakana, tsy voatanisa. Vina mety hoe eo amin'ny fiainanao manokana, vina mety eo amin'ny fiainam-pianakaviana manokana, vina mety eo anivon'ny sampana manokana, vina eo anivon'ny fiangonana. Moa manana vina va isika kristiana? Fa raha ny zavatra tenentsika eto hoe lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra, sapatsika ve izany? Fa ny vinantsika manahoana? Kely ve? Le mitsipitsipina misombotsombo latsaka amin'ny latabatra fotsiny ve? Fa tsy sa mangataka amin'ilay Andriamanitra lehibe, tompony any an-danitra sy ety an-tany ny Andriamanitra. Manana vina lehibe aho. Miara-panahy, miara-pivelomana, miara-pifandraisana, sy ny sisa tsy voatanisa. Ary ny taranantsika koa ampianarintsika an'izany hoe manana vina lehibe ve? Sa tanora taranaka mionona fotsiny amin'izay ananana kelikely majensy efa milamina ny fiaina. Kanefa ilay Andriamanitra lehibe sy manana fiandrianana. Atsipy amintsika izany tenin'Andriamanitra izany avana. Faharoa, tapany faharoa izay hitantsika atao amin'ity fampianarana ity dia ny hoe ny fiderana sy ny fahatokiana ny fiandrianan'Andriamanitra. Ny fiderana sy ny fahatokiana fiandrianan'Andriamanitra. Izay no nanohizako kely azy mihoatra noho ny perikôpa izay hitantsika androany. Jerentsika neny eo amin'ny 9:20 sy ny 10:20 satria tsy nivakiana teo moa izany dia ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa niara-nihevitra tamin'ny olona izy dia nanendry mpihira ho an'i Jehovah hidera amin'ny fiangonana masina
raha mivoaka eo anohan'ny olona efa voaomana iady ka hanao hoe miderahan Jehova fa mandrakizay ny famindram-pony dia noho tsara ny ty manaraka ny 5 ty fa tena tsara ary raha vao nanomboka ny omby sy nidera ireo dia naninona dia nasiany Jehova otrika amely ny taranaka Amona sy Moaba sy ny avy amin'ny tendrombohitra Sera izay avy amelyn'ny Joda ka dia resy ireo resy ny fahavalo ny hery ny fiderana louange ny fahatokinan'Andriamanitra ary tena fandaminan'ny tompo moa zany dia hoe androany ny andro ny Antoko Mpihira dia tena fanandrify mihitsy amin'izany hoe fizarana makasika an'izany hoe fiderana izany zava-dehibe ny Antoko Mpihira ary tsy voataty ariana efa tamin'ny boky ny Genesis tany dia efa hitantsika ny hoe Jobala nisan'izany hoe rain'ny tendry valisy ny mpitsokasodina izany tamin'ny andron'ny Davida dia nametrapetraka izy ao anatin'ny fanompoam-pivavahana taranaky ny Levita mihira mitendry zava-maneno izany hoe misy fipetrapetrahany tsara sy mandehandeha ho azy zany zavatra izany fa tena misy lanjany lehibe tokoa amin'ny asa fanompoana ary raha hitantsika ny tantara teto dia Josafata sy ny vahoaka tena nivavaka ny fahadianina ny olona rehetra fa eo amin'ilay 5:20 hitantsika teo dia nanendry olona manokana mihitsy izy anino hihira raha misy olona tsy nino ngamba tamin'izany dia me hoe fahavalo efa mirongo fiadiana efa hamono tsy hita izay atao ka hihira indray ve no atao kanefa dia tena mahavariana mihitsy ty 5:20 ty hoe vao nanomboka ny hira sy ny dera zava-dehibe zany hira fiderana izany ny asan'ny Antoko Mpihira dia tena zava-dehibe masina ary asa fanompoana asa fitoriana ary andresena ny fahavalo ny kristianina fahavalo amin'ny lafiny rehetra na ny ady tamin'izay hita tamin'ny andron'ny Josafata na ny fahavalo ara-panahy izay iainantsika isan'andro dia mampahery ny mpikambanao amin'ny Antoko Mpihira moa ary dia manentana koa izay mbola manana talenta ao amin'izany fa tsy irairaina mivava fotsiny ny hira fa tena andraikitra matotra ary tena andresena fahavalo dia ny voninahitr'Andriamanitra fa inona moa ilay iraina ny fiderana an'Andriamanitra raha jerentsika moa ny fiandohany izany teny izany amin'ny teny Hebreo dia ny hoe iada asa ny farany dika teny dia hoe misaotra midera mankalaza ary ao anatin'ny dika teny koa aza dia misy ny hoe mifona noho ny fahotana dia izany le hoe midera izay anetana ny tenin'Andriamanitra antsika izay nataony reto taranaka Israely izay niady teo izany misaotra noho ny amin'iny fahatsiarovana izay nataon'Andriamanitra midera noho ny amin'iny fahatsiarovana fa lehibe Andriamanitra fa ianao olombelona tena kely bitika nefa tian'Andriamanitra dia razy noho ny amin'ny fitiavana mankalaza azy manome voninahitra azy dia mitoy amin'ilay tapany voalohany teo hoe ao anatin'ny vavaka manana anjara manahoana ny fiderana izay ataontsika fampiarana avy hatrany rehefa mivavaka isika fojo ny olana mety ho aretina ve io mety olana ara-bola ve io mety olana ara-pitezana ve io mety hoe olana izay tsy takatry ny saina aretina sy ny sisa ve io zavatra voalohany tokony atao dia ny fiderana pitsaka ny hira atao anatin'ny firana na FKMA ny firana fanampiny misy marobe ny hira ny Antoko Mpihira marobe ny hira ny tarika izay misy an'izany fiderana izany aoka ao an-tsaintsika mandrakariva fa ny zavatra voalohany tokony atao dia ny fiderana satria ny fiderana no anandratana an'Andriamanitra ho tena manana ny fiandrianana
ary ny fiderana no endriky ny fahatokinan'Andriamanitra hiady. Ary teto dia nandresy Josafata. Ary tsy niady akory izy fa dia nitazana ny vahoaka. Tenenin'Andriamanitra izy tamin'ny mpaminany izay nirahana niteny tamin'izany fotoana izany hoe andresy anareo. Dia tena natoky amin'izany Josafata sy ny vahoaka. Vao tsy tonga teo kory izy dia niady ampitoerana teo Moabita sy ny Amonita sy ny namany isan-karazany. Tsy mila nanintsy tanana akory fa fiderana. Mihery ny fiderana. Zava-dehibe ary andresena ny fahavalo. Ny raha fiderana dia mahakasika ny fon'Andriamanitra mba hiasa, mba hiditra an-tsehatra. Ny raha fiderana dia asa fanompoana izay hoety mandresy sy hoentina hanompoana an'Andriamanitra. Izany rehetra izany anefa no atao dia tsy tokony hadimosika mandrakariva ilay Jesosy Kristy izay ivony izany rehetra izany. Jesosy Kristy moa dia avy amin'ireo taranaka Joda ireo, avy amin'ny taranaka Davida, avy aty amin'ny fireneny Joa. Jesosy Kristy no ivony izany rehetra izany. Ary hitantsika teo ny teny eo amin'ny perikopa mampirisika hoe hiazakazaka amin'izao fiazakazahana izay atao eo anoloantsika tao izao, mibanjina an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy. Izany no ivony izany fiderana sy fankalazana izany. Satria fiandrianan'Andriamanitra nanomezany zanany tokana dia Jesosy Kristy hamonjy antsika. Dia ao anatin'izany fiderana sy fahatokiana izany dia mahatoky isika. Fa ilay Andriamanitra efa nampandresy an'i Josafata izay tao anatin'izany ny razam-ben'i Jesosy Kristy, izany no hampandresy atsika amin'ny fahavalo rehetra. Ary hitantsika teo moa ilay tantara hoe zava-kendren'ny tantara. Dia ny ahatonga ny jiosy ahafantatra ho tonga saina hoe avy amin'ny taranaka Joda. Ilay zanak'Andriamanitra noho ny fiandrianan'Andriamanitra dia nomeny anao hamonjy ka ahafahantsika midera sy mankalaza manome voninahitra. Ary izany dia hideratsika an'Andriamanitra koa izany zanany efa nomeny atsika izany, izany zanany efa maty ho atsika izany, izany zanany efa tonga ho antsika noho ny fitiavana lehibe ary ho tokony ho mpanjintsika mandrakariva. Dia izany no teny izay zaraina amintsika amin'izao andro anio izao. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, nous voyons particulièrement, dans le cadre du thème de ce mois de janvier, le respect de la souveraineté de Dieu. À partir de l'histoire du roi Josaphat, dans 2 Chroniques chapitre 20, les versets 5 à 9, et 2 Chroniques chapitre 20, 21 à 22, nous voyons le roi Josaphat face à la souveraineté de Dieu et dans le respect clairement mis en évidence. Nous pouvons en tirer 2 parties de cette histoire. Premièrement, la reconnaissance de la souveraineté de Dieu dans la prière. Prière de soumission totale à Dieu. Et nous le voyons dans les versets 5 à 9. Josaphat commence à se tenir dans la maison de Dieu, devant la cour du temple, un signe qu'il cherche la direction de Dieu en priorité. Il reconnaît que Dieu est le seul souverain sur toute la terre. Il exprime la dépendance totale à Dieu en affirmant que c'est Dieu seul qui est Dieu et qui est souverain. Deuxièmement, Josaphat fait appel aux promesses de Dieu. Il mentionne spécifiquement les promesses de Dieu faites à Israël, soulignant qu'il n'est pas seul face à ses ennemis, mais il est avec Dieu.
Il se rappelle que Dieu a promis de protéger son peuple et de chasser les nations, les adversaires du peuple d'Israël, de Juda. Il implore Dieu de se rappeler de ses promesses et de venir à leur secours, manifestant ainsi qu'il a une foi profonde dans la souveraineté de Dieu qui détient l'autorité ultime sur toutes les situations. La définition de la souveraineté, c'est la dominance éternelle, c'est le règne qui dure à jamais, c'est la puissance de Dieu. Et ici, Josaphat l'a reconnu pleinement dans sa prière. Dans la pratique, posons-nous la question, que disons-nous dans nos prières? Quelles sont nos premières réflexions dans nos prières? Mais ici, la parole de Dieu nous apprend à mettre Dieu souverain en premier lieu de nos prières, à rappeler ses bienfaits, à rappeler sa grandeur, sa souveraineté et son amour pour Israël et pour nous. Donc, à partir de maintenant, Dieu nous apprend à prier comme Josaphat et à reconnaître sa grandeur et sa souveraineté. C'est aussi le temps de fixer une vision grande, immense, comme notre Dieu qui est immense, comme la souveraineté de Dieu qui est immense sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel, dans tous les domaines. Osons fixer une grande vision digne de notre Dieu immense, digne de la souveraineté immense de Dieu, parce que nous sommes enfants de Dieu. Deuxième partie et dernière partie de cette prédication, la force de la louange et la confiance dans la souveraineté de Dieu dans les versets 21 et 22 de Chroniques, chapitre 20. Il y a l'organisation d'une procession de louanges. Josaphat décide d'organiser une procession de louanges avant même que la bataille ne commence. Pas avec des armes, pas avec des stratégies propres à lui ou des experts à l'époque, mais seulement avec la louange. Seulement avec la louange, mais la louange qui est immense, qui fait tomber les ennemis, qui fait trembler la terre et le ciel, parce que Dieu est souverain, Dieu est immense. Et aujourd'hui, nous avons le dimanche de la chorale qui a une place importante dans le culte de l'Église et aussi pour faire face aux adversaires. Mais pas seulement la chorale, mais il y a nous tous quand nous chantons. Souvenons-nous que les chants de louange ont une grande force qui amène Dieu à venir nous sauver, qui amène Dieu à se souvenir de ses promesses, de sa grandeur, de sa souveraineté et agir dans notre vie. Donc ce mois de janvier, ayant cette vision de louange, inculquant cette habitude de louange quand nous faisons la prière, quand nous faisons face à différents défis de notre vie, que ce soit les problèmes, les batailles, dans tous les domaines de notre vie, souvenons-nous que l'important et le point clé pour réussir, pour le succès, c'est la louange et la confiance dans la souveraineté de Dieu. C'est ce que Josaphat a fait. Et tout cela, c'est dans la foi en Jésus-Christ, qui est le descendant du peuple de Juda, mais qui est aussi fils de Dieu, le Dieu souverain,
qui nous a donné son Fils bien-aimé par amour pour nous et pour prouver qu'il est souverain, mais qu'il nous aime dans nos vies de tous les jours et sur tous les plans. Ho an'Andriamanitra rery any any voninahitra fa ho amin'ny tsirairay avy amintsika ny fiadanana ary ho tonga mpandresy amin'izao taona vaovao izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.